Ya, faly miaravatsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray ny tenako amin'izao raha zao fotoana izao en direct sur YouTube atsika izao manonona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Amaly fanontaniana indray aho zany amin'ity androany ity hoe fanontanian'ilay lehilahy anankiray hoe hono pasteur, ahoana kay ny hamantarana ny mitovy ihany ve ny batisa amin'ny fanahy masina sy ny fanahy masina mitoetra ao anaty. Zay zany no nanontaniany aho. Dia ny valiteny nomeko azy tamin'izay fotoana izay dia hoe voalohany indrindra aloha ao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany 19 dia mahita tenytsika ao andaoge vakiana vetivety zay amin'ny anaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko voalohany 19 fa ahazo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Io zany le hoe hery, puissance, na efa nazavaiko, efa nisy vidéo nazavaiko any hoe dynamis, zany hoe mampiodina na mampipoaka na mampitsimbadika, zay mihitsy le izy. Dia ao anatin'izy io no ahitantsika an'le hoe mahavita zavatra zany olona anankiray rehefa manana batisa amin'ny fanahy masina. Idirako voalohany aloha zany le batisa amin'ny fanahy masina. Ny batisa amin'ny fanahy masina dia aorinan'ny fibebahana sy rehefa atao batisa amin'ny rano ny olona dia tonga amin'ny batisa amin'ny fanahy masina, na mety ihany koa mety ialoha, possible zany mety hilatsaka mialoha, tahaka ny raha maky ny bokin'ny asan'ny apôstôly tsika toko 10 dia manomboka amin'ny andininy 770 dia misy teny hoe raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandre ny fanahy masina, zay rehetra nandre ny teny ny fanahy masina. Zany hoe eto zany dia efa ahitantsika sady hoe tonga mialoha le batisa amin'ny fanahy masina, tsy voatery zany anaraka protocole be zay vao milatsaka amin'ny fanahy masina. Le batisa amin'ny fanahy masina tiako lazaina satria zay zany teboka voalohany azavaiko, milatsaka le hery. Dia rehefa azo ary le hery dia io amin'izay zany no mampiavaka ny olona manana amin'ny fanahy masina. Ny olona nibebaka sy natao batisa koa tsy voatery hoe tsy azo lazaina hoe tsy manana amin'ny fanahy masina izy, fa matoa izy resy lahatra dia miasa tao aminy zay ny fanahy masina, matoa izy nino sy atao batisa dia mandray famonjena, ao zay le fanahy masina. Fa le zay tiako ambara aminao amin'ity androany ity dia hoe le batisa amin'ny fanahy masina zany dia hery hafa mihitsy, zany hoe hery tonga anao avita exploit, zany hoe avita zavatra tsy vitan'ny olona tsotra manana ny fanahy masina tsotra. Zany hoe samy fanahy masina reo zany raha tena feheziny ety am-pamaranany, samy fanahy masina reo fa tsy mitovy zany zavabita, zavatra vitan'ny olona tsotra fotsiny amin'izao manana ny fanahy masina tsotra, tsy mitovy amin'ny olona manana ny batisa amin'ny fanahy masina. Be dia be ny signe na ny famantarana hoe vita batisa amin'ny fanahy masina ny olona, fa ny anisan'ny anankiray moa zany dia le hoe teny tsy fantatra. Satria zay koa zany anisan'le fanontaniana napetrak'ilay olona hoe tsy maintsy miteny amin'ny teny tsy fantatra ve. Rehefa ny baiboly ny teny hoe ny fanatitra tena ilain'Andriamanitra izy dia ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka. Ny fotorotoro sy fanahy mangorakoraka. Rehefa torotoro ny fonao, mangorakoraka amin'ny fanahinao tena hoe miaina amin'ny fahamarinana ianao ary mandeha amin'izay zavatra takin'ny soratra masina aminao dia ao aminao zay ny fanahy masina, ao zay le batisa amin'ny fanahy masina. Tsy voatery, fa anisan'ny signe anankiray aloha ny fitenenana amin'ny fiteny vaovao na fiteny tsy mbola hay na fiteny tsy fantatra. Be dia be ary ny fiteny vaovao zay mbola zay ambaran'ny baiboly, ao ny fitenin'ny anjely, ao ny fitenin'ny olona fitenin'ny olona zay efa any dimension hafa mihitsy zany tiako lazaina, efa tsy hoe fiteny olona tsotra, fitenin'ny anjely, fitenin'ny lanitra. Le tiako lazaina teo le hoe fitenin'ny olona teo dia olona efa any amin'ny lanitra fahatelo tahaka amin'ny Paoly dia nankarina any amin'ny lanitra fahatelo ary niteny ny fiteny lanitra.
de ao koa ny hoe fiteny-pirenena ao amin'ny asany koa totoko faharoa moa rehefa nilatsaka amin'ny fanahy masina rehefa avy mifady alina 10 andro ny mpianatra de zay le hoe fitenin'ny firenena samihafa de raha fihezina zany tia-pamaranana zany de zao hoe mahasamihafa zany ao Jesosy aloha zany no tena mpanao batisa amin'ny fanahy masina raha ohatra ianao zany manatanteraka projet an'Andriamanitra na hitory filazantsara na andeha hanao asa missionnaire na hanao asa tena hoe tsy vitan'ny herin'ny olombelona tsotra de omena anao ny batisa amin'ny fanahy masina zay na tonga ny Jesosy eny teny azo hery ianareo izy nilatsa amin'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko manomboka eto Jerosalema seran'ny Jodea Samaria rehetra amin'ny farany tany zany hoe hatrany amin'ny farany tany any zany vavolombelony Jesosy mihitsy ianao zany avita n'lay mission sy le iraka hitory filazantsara izay ny antony hanomezana anao an'io batisa amin'ny fanahy masina io fa raha tsy manana etaeta ianao hiasa ao an'Andriamanitra tsy manana etaeta hiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra de tsy ho azonao ary tsy homenanao io batisa amin'ny fanahy masina io fa fanahy masina tsotra zany zay tahaka ny olona rehetra ao aminao zany hoe tsy de misy exploit tsy de misy zavatra tena hoe manaitra mpanaovan'Andriamanitra anao zay zany le hoe mipetraka olona tsotra zay le izy zay fa de voavaly angamba le fanontaniana ary inoko koa fa manitikitika ny sainao zay fanontaniana zay dia zay zany mampiavaka azy ny antony hanomezana anao batisa amin'ny fanahy masina zany dia mba ahafahanao manao exploit amin'ny asan'Andriamanitra avita zavatra tsy vitan'ny olona tsotra zay zany fa samy fanahy masina ihany reo ary tsy very akory ny olona tsy manana batisa amin'ny fanahy masina tsy very akory izy manana amin'ny fanahy masina izy fa tsy manao exploit izy zany tsisy zavatra hoe misongadina be ataony tsisy hoe asa mpanaovan'Andriamanitra be azy tsy mivavaka ao amin'ny marary tsy mandroaka diminy tsy mitory filazantsara zany ny zavatra tsy mijoro vavolombelona de mpanompon'Andriamanitra moa zany mampirisika tsy hoe very akory ny olona tsy manana fanahy masina fa ny antony zany ampirisihana anao rehefa ao amin'ny tontolon'ny fanahy ianao de olona ara-panahy fa rehefa matoritory ianao mangatsiatsika ianao de rehefa tsy tadiavinao le batisa amin'ny fanahy masina zay manetsika ianao sy mitahiry ianao de lasa miamidalana na variana eo de farany atahorana tsy voavonsy tahiny Jesosy tsika rehetra manaraka indray tsika mijery lo hevitra hafa.